amin'ny fifaliana ry havana no andraisantsika ny mpitandrina RANDRIAMANANTENA Solo Jean-Jacques Seraphin Tonian'ny SAMPATI FJKM hitondra ny afatry ny tenin'Andriamanitra amintsika. Miarabanao zahay pasteur ary feno fisaorana noho ny fahasoavan'Andriamanitra mampiombona antsika eto izao. Izy Tompon'ny no ananao hatrany amin'ny asa fanompoana ny rahany anao dia mirary soanao sy ny ankohonanao. Isaotra sy idiran'Andriamanitra tsika ka hovakitsika eo am-pisanganana ny Salamo 820 ny 1 sy ny 2. Salamo 820 ny 1 sy ny 2 ary arahin'ira Fjkm laharana 9 aorian'ny vavaka vao mipetraka ny fiangonana. Amin'ny anaran'i Jesosy manomeza ny Jehovah ry zanak'Andriamanitra, eny manomeza voninahitra sery ho an'i Jehovah. Omeo an'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, miankoho feo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiangonana masina. Amen. Vavaksika tompoko Andriamanitra rainay io misaotra sy midera ny anaranao zahay fa noho ny famindram-ponao no mbola mahatafavorana eto an-tranonao masina. Ifonanay Jesosy nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, mamela ny elokay, mamindrafo aminay. Matoky izay fa anakery aminay ny teninao manao hoe voavela ny elokao. Ankehitriny dia mangataka ny fahanatrehanao feno izao fotoana izao zahay, ka izay feo rehetra manelingelinanay tsy hahafahanay mifantoka dia didinay sy rohanay amin'ny anaranao. Omeo anay ny fanahy masina mba ho tsapanay fa ianao ilay tompon'ny fivavahana marina no miaraka aminay eto. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Miarabantsika fiangonana tonga soetatran'Andriamanitra amin'izao talata ao anatin'ny Herinandron'Ny Fanahy Masina izao ry havana. Manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika ary manona indrindra koa ny fiadanan'ny tompo ho an'ny ankizy sy ny tanora. Hitsangana ianareo ankizy sy ny tanora anao ny hira fahavalo amin'ny valopolo amin'ny fitonjato ny andininy voalohany. Rehefa vita ny vavaka vao hipetraka ianareo.
hivavaka isika. Indreto izahay Tompo, manolotra ny saotra sy ny dera ary ny laza ho anao. Misaotra Jesoa fa eto ianao araka ny teninao, ary dia tario amin'ny fanenao masina izahay zandrinao, mba hatakatra indray ny tianao ambara sy ny teny tianao iainanay. Amin'ny anaranao, amen. Izy ny tonga eto hivavaka, aza manangatana fa valioana ny eritreritrao. Ny lohahevitry ny fotoanantsika amin'ity talata ity dia manao hoe Andriamanitra no tompon'ny fivavahana marina. Izy no tompon'ny fivavahana marina. Ao amin'ny Jaona 4:4-20 dia misy soratra masina mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Eo ambony eo dia misy filazana hoe Andriamanitra mitady ny mpivavaka aminy hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Andriamanitra mitady mpivavaka. Tena zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fahatongavan'ny olona anankiray ao anatrehany mba hivavaka. Tena zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fahatongavanao aty am-piangonana, ny fahavaranao mivavaka any an-tokantrano. Saingy izao, misy vavaka na misy mpivavaka tsy ankasitrahan'Andriamanitra, misy vavaka ankasitrahan'Andriamanitra, misy mpivavaka ankasitrahan'Andriamanitra. Ity soratra masina dia milaza manao hoe ny mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana no ankasitrahan'Andriamanitra. Mivavaka amin'ny fanahy zany hoe tena avy any anatintsika mihitsy ny faharesen-dahatra hivavaka amin'Andriamanitra. Tsy nitaritaritin'olona sika ndao mba hivavaka dia io ianao tonga. Mahafinaritra fotsiny ilay mandeha rivariva. Tsy niteritereny dada sy neny sika, fa tena hoe tonga hivavaka ianao, hiaona amin'Andriamanitra ianao. Tena miainga avy any anaty, mivavaka amin'ny fanahy. Fa mivavaka koa miaiky ny marina eo anatrehan'Andriamanitra. Vonina iaiky ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, ary vonina iaiky ny marina rehetra mombanao eo anatrehan'Andriamanitra. Indraindray koa isika tonga hivavaka aty am-piangonana, modimody mivavaka, fa inona ny eny an-tanana? Inona ny eny an-tanana? Nareo no teny an'izany telefona. Andriamanitra tsy mitady mpivavaka mitondra baiboly tsara tarehy na mitondra finday avolenta ika farany. Andriamanitra dia mitady mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Manomboka izao dia asehoy fa tonga aty am-piangonana ianao na rehefa mivavaka ianao any an-trano dia mivavaka amin'ny fonao rehetra, mihira amin'ny fonao rehetra, miaino ny toriteny amin'ny fonao rehetra, ary tsy misalasala maneho ny fahavononanao hanaiky ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsarovy fa ny tompon'ny fivavahana marina dia Andriamanitra. Hianatra hivavaka aminy amin'ny fomba tiany isika, hianatra hivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana isika. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra, misaotra anao mampianatra anay fa ianao no tompon'ny fivavahana marina. Ampio amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay mba hivavaka aminao amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Engane ho feno fitiavana sy fanajananao ny fonay ankizy sy tanora, ary ny fiainanay manontolo na aty am-piangonana izahay, na eny an-dalana na any an-tsekoly, any amin'ny toeram-piasana na any an-tokantrano.
amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sika Sotranao zahay Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Sotranao zahay fa mbola namin-dranao fo ka nahatratra izao fotoanan'io izao. Aoka ny fanahy masina ho aminay izay maky ny teny sy hanambara ny hafatrao, fa indrindra ho amin'ny reto vahoakanao izay miaino. Meteza ianao hitoetra sy asa ty anatinay. Kosokafo ny masom-panahinay andray ny teny somafaly avy aminao, satria ny teninao dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompon'ny fahefana rehetra neny ho anaovana izany vavaka izany. Amen. Hiaraka maky sy hain'ny Soratra Masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Joba toko faharoa amby telopolo, 1:1 ka hatramin'ny 7:10. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nitsahatra tsy namaly intsony izy telo ireo satria nanamary tena Joba. Ary ny rehetra kosa ny fahatezerany Elio, zanaky Barakela, Bozita avy amin'ny fokon'ny Rama. Eny, tamin'ny Joba ny rehetra amin'ny fahatezerany satria nanao ny tena no marina noho i Andriamanitra izy. Ary tamin'ny sakaizany telo koa ny rehetra amin'ny fahatezerany satria tsy nahita teny avaliny izy ireo kanefa nanameloka ny Joba. Ary Elio mbola ny andro andry Joba aloha vao niteny fa ireo no ela ny ainana kokoa noho izy. Ary rehefa hitany fa tsy nanakavaly izy telo dia nirehitra amin'ny fahatezerany ka dia niteny Elio, zanaky Barakela, Bozita ka nanao hoe: mbola tanora aho fa nareo kosa efa fotsy volo, koa dia niaro indrina aho aloha fa tsy sananambara aminareo izay fantatro. Hoy izao, aoka fahaterana no hiteny, ary aoka ny amarony taona no hampianatra fahendrena. Kanefa ny fanahy izay ao anatin'ny zanak'olombelona sy ny fofinainy tsy toy ny mahendry azy. Tsy dia ny fahalebiazana no mahendry, ary tsy dia ny fahanterana no alalana ny rariny. Ary noho izany dia hoy izao, aoka samy haino ahy, izao koa mba hanambara izay fantatro. Indro, ny andro ny teninareo aho ary nandinika ny tenina lahatrareo, mandra-pihevitra reo izay holazaina. Eny, ny ainy dia ny aino anareo aho, fa tsy nisy naresy lahatra ny Joba ianareo na nahavaly ny teniny akory. Fandray ianareo hanao hoe: hitanay ny fotony, Andriamanitra ny maharesy azy fa tsy olona. Tsy nandahan-teny amely ahy anefa izy, ary tsy araka ny teninareo no avaliko azy. Hotohizantsika ny famakiana ny Soratra Masina ao amin'ny fanekena vaovao.
filazantsara araka ny Jaona toko faefatra andininy fasivy amby folo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo. Ary hofaranantsika famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo toko fahafolo andininy faraika amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Raha vehivavy taminy Tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Ny razantsika mivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy minoa fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ary ny mpisorona rehetra dia mitsangana isan'andro manao fampivavahana sy manatitra ireny fanatitra ireny ihany matetika, izay tsy mahaisotra ny ota. Fa izy kosa, rehefa nanao fanatitra iray mondra ho mandrakizay noho ny ota, dia efa mipetraka eo an-tany-kavanan'Andriamanitra, ka hatramin'izao dia miandry izy mandra-panao ny fahavalo no fitoeran-tongony. Fa ny fanatitra iray ihany no efa natanterahany ho mandrakizay izay olona hamasinina. Ary ny fanahy masina koa manambara izany amintsika, fa rehefa voalazany hoe izao no fanekena ataoko aminy. Rehefa afaka izany andro izany, ho Jehova, ataoko ao am-po ny lalako sady ho soratako ao an-tsainy. Dia ho koa izy, ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony. Ary rehefa misy famelana ireo, dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Amen. Ray Masina, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Eo am-pitsanganana nanaovantsika ny hira fanampiny 10:2.
azo toerana isika ry havana. Iombona mivavaka isika. Ity no fotoan'Andriamanitra ao anatin'izao Herinandron'Ny Fanahy Masina mibanjina raikantoky ny Pentekostra izahay. Manantena ny fahatongavana ao Andriamanitra aty am-ponay. Ianao Andriamanitra izay fa miasa ao anatinay amin'ny alalan'ny fanahy masina no mbola hiteny aminay, mitenena fanahy masinao fa miaino anao izay mpanomponao, ampaherezo, ampionony, atanjao, ampitomboy ny finoanay sy ny fanantenanay. Ravao ny hevitry ny fisarahana rehetra, ravao izay mety hevitry ny Satana ka mahatonga anay tsy fantoka ao anatin'izao fotoana izao. Andrenesana ny teninao, fa raha miala eto izay Andriamanitra dia atsiaro fanandray afatra avy aminao, mahatsiaro fanandray fahasoavana avy aminao, mahatsiaro famitombo hery avy aminao. Entinay mamakivaky ny fiainanay. Mitenena Tompo, miaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ho aminao any havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Raha misy olona akaikinao dia lazao eo aminao ny fiadanana. Ny azo pastera ny etako eto. Dia mba homenantsika izy tsy mitsiky mihitsy. Nare kosa bedin'i Jesosy. Lohahevitra nomena ry havana malalina mba ho resantsika an'io dia ny hoe izy ny tompo ny fivavahana marina. Averina hoe izay ry havana? Izy ary zany izy zany. Andriamanitra, Jesosy. Io mihitsy ry havana malalina no resantsika eto, ary resantsika voalohany. Izy ny tompo ny fivavahana marina dia nomena teksta moa hoe jerena manokana ny Jaona 4:4 ny 7:7 ka hatramin'ny 4:7. Io zany ny perikopantsika. Fa misy perikopa anankiroa izay everiko tokony ampiasaina mba hahafahantsika miditra tanteraka ao anatin'io lohahevitra io. Miditra ao anatin'io lohahevitra io. Dia ny hoe izy no tompo ny fivavahana marina. Inona moa zany ny andehanantsika eto ry havana malala? Raha tsy mivavaka amin'izay tena Andriamanitra marina isika, diso ny fivavahana. Raha mbola misalasala isika hoe marina ve ty ivavahako ty, tena izy ve ty ivavahako ty, tena tonga amin'ny fahamarinana ve ty fivavahako ty, fa everiko ny etika tokony iainana, ny fitondran-tena tokony iainana, ateraka izany no tokony hibahanao an-tsaintsika ry havana. Saingy izao ity moa ny lohahevitra ivavahantsika ry havana malala na iresantsika mba nolona ny tian'io ty dia andao vavahantsika izany mba hahatonga anao hitombo kokoa, satria efa niainantsika tany amin'ny sekolelahady zany, efa nampahafantarina antsika tany amin'ny katekômène zany, ary indrindra tany amin'ny fiofanana samy hafa zay mety azonao. Raha dekôny ianao dia efa nampianarana tany zany, raha mpiandry ianao dia efa nampianarana tany zany. Ny amin'izany Jesosy Kristy zany, ny amin'ny mahatompo an'Andriamanitra, ny amin'ny mamarina ny fivavahantsika, ary mahatonga anao resy lahatra ka tafapetraka eo amin'io bon misy anao. Ary zany ry havana malala no mahatonga ny Jaona na ny filazantsara ny soratan'ny Jaona ihany. Raha mamadika antsika eo amin'ny 9 vadika pejy anankiroa fotsiny aorinan'ity dia miteny Jesosy, tsy misy olona mahay manantona an'Andriamanitra raha tsy tomony. Izay tomony raiko izay naniraka no afaka manatona. Tonga eto zany ianao, ny tomony izy, tomon'Andriamanitra, ny tomon'ny fanahy masina, babon'ny Kristy, resy lahatra noho ny amin'ny fivavahana ny amin'Andriamanitra. Fa ahoana no iainanao an'izany fiainana kristianina izany? Ary everiko fa zay mihitsy ry havana no amaranantsika n'izao fampianarana izao no hoe inona ny mampivavaka marina atsika arak'izay ambarana ny soratra masina, inona no ataontsika amin'ny mahakristianina atsika, satria takina Andriamanitra zany amin'ny mampivavaka marina atsika ry havana malala. Voanandray ny lohahevitra ry havana dia ilay voambolana hoe izy, io no tao an-tsaiko voalohany, satria ny voambolana hoe izy dia manan-toerana lalina ao anaty baiboly. Aty amin'ny testamenta vaovao izy lay milaza ny maha izy azy an'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy. Any amin'ny testamenta taloha izy milaza ny maha izy azy an'Andriamanitra, lay Andriamanitra pahary izao tontolo izao, lay Andriamanitra efa nisy hatrizay ary mandrakizay. Io voambolana zay ampiasaina eo amin'ny lohahevitrintsika hoe izy, io ry havana malala. Koa raha lazaintsika hoe izy ny tompo mivavahana marina, izy lay tompo pahary no ambary ito, izy lay tompony izao rehetra izao no ambary ito.
izy lay tsy miova omaly sen'io ary mandrakizay no ambary eto noho izany zay mivavaka amin'ilay izy hatrizay ary mandrakizay dia mivavaka amin'Andriamanitra marina izy. Tadidio zany ry havana. Ary mamaky ny Exodosy toko 7 sika zay manana baiboly sokafany sy manana mahereza afaka sokafanao anaty telefônina ihany ry havana malala. Exodosy toko 7 ny 4:4 ndao tsika amadika ny baibolitsika na anokatra zay mety ho findaika manana zany. Amin'ny anaran'ny tompo no makina azy ho an'izay fanahita dia mba mamaky mafy tsara. Taovy mafy tsara amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe amen. Aroy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izao zay izy hatrizay ary mandrakizay no maniraka anao. Ary jereo tsara fa amin'ny sora-baventy no anoratany azy no majuscule. Raha mandinika an'ilay Soratra Masina ianareo, misy dikany io ry havana. Misy dikany io. Eo aloha eo ny fifampiresahan'ny Mosesy sy Andriamanitra dia zao. Raha tsy maintsy ho any amin'ny zanak'Israely aho, hoy Mosesy, zinona moa na irahanao any amin'ny zanak'Israely? Ary ahoana no hafantarany fa ianao no maniraka? Ahoana no ataoko? Iza ny anaranao? Zay mitsy ny fanontaniana. Iza ianao? Iza ny anaranao? Namaly Andriamanitra. Izaho zay izy hatrizay no maniraka anao. Lazao amin'ny zanak'Israely hoe naniraka ao aty aminareo dia le hoe izaho zay izy. Io zaho zay izy io ry havana malala no milaza n'ilay antsoina hoe tetragramme sacré, lay Andriamanitra masina sady marina, lay manana ny fahefana rehetra, lay tompony zao rehetra zao, loharanonainy loharano zao rehetra zao, zay niaviany zao rehetra zao, manana antom-pisina tsy hitapesipesena. Zany no maniraka. Ary zany ry havana malala ny tokony Moïse na i Mosesy. Fa raha eo anatrehan'ny Pharaon na eo anatrehany zany hoe Egyptianina zany tsy misy dikany ianao. Zany ny tompony hery sy ny fahefana rehetra zany. Ary nambara fa Andriamanitra tany zany. Fa la izy hatrizay no maniraka dia mandeha. Ary noporofony Moïse zany na Mosesy teo anatrehany Pharaon. Tadidio zany ry havana. Io zao zay izy io no averin'i Jesosy any amin'ny Jaona toko 7:20, 5 sy 6 zay manana baiboly ndao ndray sokafantsika tsara. Mamerina n'io zaza izy io Jesosy. Jaona 18 filazantsara araka ny Jaona toko 7:20, 5 fampianarana moa nataontsika ravana dia mamadibadika baiboly kely tsika. Raha afaka mandray soratra moa dia soratany ny takelaka eny aminao. Ndao miara mamaky ny 5 sy ny 6. Jaona toko 7:20, 5 sy 6 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miaraka hoy Jesosy taminy, izano izy. Dia koa Jodasy ilay namadika azy. Ary raha Jesosy vao nilaza taminy hoe izano izy dia niantro ireo ka lavo tamin'ny tany. Tsy azo jerena le zano izy. Azonareo ve zany ry havana? Naninona zareo? Lavo tamin'ny tany. Tsy azo jerena ilay zano izy. Tsy azo ny maso jerena ilay zano izy. Tamin'ny segondra vitsy io niseho ilay maizy azy an'Andriamanitra atao amin'ny Jesosy Kristy. Fa lavo ny akarapoka tamin'ny tany ny miaramila. Niseho tamin'ny fotoana foy. Lay zao izy, zano izy. Tadidio zany ry havana malala. Tsy azo ny maso jerena. Ary ny mahamarina ny fivavahantsika amin'ilay zano izy, amin'ilay izy hatrizay ary mandrakizay no mahatonga anao ho resy lahatra manao hoe tsy misy dika ny fiainanao raha tsy misy azy. Zavapoana ny fiainanao raha tsy misy azy ianao. Lazao amin'ny namanao akaikinao zany, zavapoana ianao raha tsy teo izy. Lazao amin'izay akaikinao zany, zavapoana ianao raha tsy teo izy. Tadidio zany ry havana. Efa tsy nisy ianao ary tsisy antom-pisina ianao, ny existence anao mihitsy no tsy azo heverina.
raha tsy teo lay izy ary ny mahatonga anao mbola eto no izy tady teo zany havana manohy tsika ravana mivavaka marina sika satria zao koa miprofo rehefa miverina makao amin'ilay texte amin'izay tsika ary io moa dia miverina io lay zany ho izy io fa tsy tafiditra ao anatin'ilay perikopa le izy paster fa jereo fa iry amin'ny andininy fa firy no ahitana azy eo amin'ny andininy fa firy moa zany zao ny atantsika an'ilay texte izay milaza ny zany ho izy io eo amin'ny andininy fa 420 hitanareo ve ny andininy fa 420 tsika mantsy nijanona teo amin'ny andininy fa 420 hitanareo ve zany zavatra resany Tonia zany eny tompoko sao dia misy matory eo mantsy misy voambolana miverina inefatra eo ny hoe hoy nareo ve mba mandinika zany teny zany ny hoy zany dia miverina inefatra ny hoy anankiroa dia ilay vehivavy no miteny azy hoe hoy raha vehivavy dia ny hoy anankiroa Jesosy no miteny azy hoe hoy Jesosy ka le faefatra no resantsika eo amin'ny andininy fa 420 io fa manomboka eo amin'ny andininy fa 520 tsika mahita tsara ny fifamaliteny ifanaovandray vehivavy samy maritana amin'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hoy raha vehivavy taminy fantatry fa ho avy ny Mesia lay atao hoe Kristy ka raha tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra hoy Jesosy taminy izaho izay miresaka aminao no inona izy averin'i Jesosy lay izy tsy miteny izy hoe zany no Kristy fa lay izy no averina rehefa tonga izy ary zany no izy misy heviny zany ry havana malala misy heviny zany amin'ny fanambaranteny indrindrandrindra izay ambaran'ny Jaona familasa an'Andriamanitra sy ny maha izy azy an'Andriamanitra amin'ny filazantsara dia miariary zany te ilaza aminareo fotsiny aho hoe mbola averiny ty Jaona toko fahaefatra tia lay fanazavana ny hoe izy lay tompo izy no ivavahantsika izy no antom-pisitsika izy lay Andriamanitra marina fa ny faharoa ry havana malala dia zao izy no tompon'ny fivavahana marina satria ny antony dia zao izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ainareo tsy enjery zany Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo ny andininy fahafiry ny andininy fahaenina tao indray ireo jereo ny baiboly nareo ne manaiky fotsiny fa ndrindray mety misy an'izay tokoa any fa ohatrohatrany any ampivoambony any eny izy zany Jaona ihany aloha no ohatrany teny azy zay Jaona 14:6 ndao ary amin'ny anaran'ny tompo miara-mamaky isika manao hoe zano lalana sy fahamarinana tsy misy olona makany amin'ny ray tsangano entana zay teo any amin'Andriamanitra raha miala ety anao inona etokoa moa ho any amin'ny tompontsika raha miala ety ary tsy maintsy sy makany tsika raha miala ety tamin'ny tapabolana ray volana zay dia maty ny raiko rehefa avy nanaovana asa fijoroana vavolombelona teo an-tanàna tsy narary tsy nanino fa teo ambony voalamo izy mitondra bajazy dia teo dia hoe reradraraka dia ny sendritokana dia tapitra ny ainy ny finoko sy ny fanantenako lasany amin'ny tompo izy lasany amin'ny tompo izy fa zao ry havana anjaran'Andriamanitra ny mametraka izay toerana asiana azy fa ny antony hivavahako ny hivavahanao ny hivavahantsika amin'ny Jesosy Kristy amin'ilay Andriamanitra marina dia satria izy mihitsy izy tena no nilaza manao hoe izaho no lalana izaho no fahamarinana tsy ho any amin'ny ray ianao raha tsy amin'ny alalako ka ho aiza fiangonana inona moa ty fiangonantsika ety fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara azala marina anie zany fiangonan'i Jesosy Kristy fiangonan'ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy milaza hoe marina ny Fjkm na tsy maintsy
tonga ny an-danitra ianao rehefa mivavaka ato amin'ny Fjkm. Fa ilazana aminao fa raha mivavaka amin'ny Jesosy Kristy ianao, amin'ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana marina zay ivavahanao, ary tsy maintsy tonga ny an-danitra ianao. Tsy maintsy miontsika raha marina ny finoko ao amin'ny Kristy sy ny ao aminao ihany koa. Tady ity zany ry havana. Jesosy ry mandeha nampaherin'ny mpianatra. Jaona ihany tsika tsy ala ato amin'ny Jaona mihitsy, Jaona 14. Malahelo ny mpianatra. Dia tena andeha tokoa ve ianao? Fa hoy Jesosy, aza malahelo? Minoan'Andriamanitra? Fa ohatran'ny raiko? Raha tsy zany dia andeha aho? Dia ho avy indray? Ary zay toerako? Ka hoana? Ho any aminy tsika. Ho ao aminy tsika. Ary raha ho ao aminy isika, ao amin'ny Jesosy Kristy, ny finoantsika dia marina, ny fivavahantsika dia marina. Ao an-damosiny Rahasalama ny lefona. Inona ny teninao farany? Hozony Andriamanitra dia tsy vonoiny ianao. Ao an'o Rahasalama. Hitako ny lala tsara ary azoko ny famonjena, hitanao ilay lala tsara. Hitatsika ilay tsara. Hitatsika ilay tsara. Rehefa andehanao pastera ry havana, ny valy, ny Fiantsoana, ny anankiray andeha ho any amin'ny SMKVF, ny anankiray andeha ho any amin'ny toeram-panomanana. Dia tonga teo amin'ny papa aho, aiza zany zao fanapahan-kevitra roa? Za io andeha hanao pastera. Zay ny fanapahan-kevitra. Fa tonga dia voaroka. Ary za manokana dia tena misy fotoana tena mankalain'ny raiko mihitsy. Misaotra an'Andriamanitra moa fa raha nisy koa zanaka tiana taty aoriana dia anisan'ny tenako. Ary 10 andro mialohan'ny hafatesany, eo ambony pilipitra izay mianaka no famela heloka. Ity aho zanakao papa, mamelany heloko raha nisy zavatra nataoko teo anatrehanao. Ny herina moa ny andro dia maty izy. Ny mazava dia izao, hitako ny lalatsara. Tsy diso safidy Seraphin raha nanao mpitandrina. Tsy diso safidy Seraphin raha nompo an' Jesosy ary hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Rehefa hotokanana ho mpiandry tsaroko tsara, dia niteny tao amin'ny Jaona 4:4, ny andininy ny andininy 4:70. Io ny teny izay nitoriana. Ny androko teny manao ny sitrapony ny raiko izay naniraka. Zany ny teny nitoriana tamiko zany, tamin'ny fanokanana ho mpiandry. Ny androko teny hanao ny sitrapony raiko izay naniraka. Ary ny antom-pisiko eto ambonin'ny tany raha mbola velona ina koa, Jesosy Kristy hitory ny filazantsara. Raha mbola misy koa ny aiko sy ny fofinaiko. Ary ianao, inona no antom-pisinao? Ataovy mazava fa tsy diso fa marina ny fivavahanao amin'ilay Andriamanitra ray tonga nofo tao amin'ny Jesosy Kristy, lay izy hatrizay ary ho mandrakizay, lay mpamonjy lalana sy fahamarinana ary fiainana. Mazava zany ry havana, mazava zany. Tsy lany foana ny arenanao, tsy lany foana ny fotoananao, tsy lany foana ny andronao, tsy lany foana ny herinao hanomponao azy, fa zay mivavaka aminy marina tokoa. Dia ny fanasy sy ny fahamarinana, satria izy lay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Mazava zany ry havana malala, rehefa miteny izy ny amin'ilay hoe zany ho lalana sy fahamarinana, dia io lalana io zany karazana tondro zotra anankiray ao anaty pista ianao, ao ianao no miazakazaka. Aza miazakazaka ivelan'ny pista, fa na tonga aloha ary ianao tsy mahazo loka zany ianao. Fa midira ao anaty pista rehefa mandeha
ao anatina fifaninanana ianao dia ny lalana ny pista mazava Jesosy Kristy. Mazava zany ry havana, mazava zany. Io ilay marina. Rehefa miresaka n'io marina io indray dia tena Andriamanitra mihitsy ny dikany ambarany. Ny lalana dia ilay sitrapon'Andriamanitra, fa ilay fahamarinana dia ilay Andriamanitra mihitsy io, satria Jesosy no ambarany io. Zany ho lalana sy fahamarinana. Sahiran'ny Pilato namantatra ny marina, fa Jesosy ny teny hoe tokana ihany no marina, Andriamanitra ihany no marina. Zany tadidio zany. Ary Andriamanitra no ivavahantsika, lay tena izy no ivavahantsika, dia mivavaka amin'ny fahamarinana isika, amin'ilay marina indrindra isika. Fa anankiray ihany koa ry havana malala fahatelo izay ambarako aminareo, raha miresaka ny amin'izany hoe fivavahana marina zany isika, na izy no tompon'ny fivavahana marina. Raha mijery tsara n'ity perikopantsika ity isika, dia fivavahana mandrava ny elanelana, ny fivavahana marina tadiavin'Andriamanitra. Dia ilay fivavahana mandrava ny elanelana na ny fampisarahana. Zao tsara ny resaka eto. Hoy raha vehivavy, ny razanay nanao ty any aloloany moa le resaka, nanao ty fatsakany ty, satria ilay Samaritana, vehivavy Samaritana io. Eto amin'ity tendrombohitra ity no ivavahana. Mamaly Jesosy. Zany tokoa ankehitriny. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay mivavaka amin'izay fantatray. Ary ho avy ny andro, tsy eto amin'ity tendrombohitra ity, tsy any Jerosalema intsony no ivavahana, fa mitohy amin'ilay efa nambarantsika tany aloha teo, mivavaka amin'iray dia ilay fanahy sy fahamarinana. Fa io hevitra io ry havana malala dia hevitra mitohy ary mamakivaky ny tantara ny testamenta vaovao. Ao amin'i Jesosy Kristy rava ny hevitry ny fisarahana, na hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra, na hevitra mampisaraka atsika samy olona, rava zany teo amin'ny hazo fijaliana ry havana malala. Ary zay ilay dikany ity Jaona toko faefatra miresaka ny amin'ny Samaritana sy Jesosy ity. Rava lay fampisarahana ny Samaritana sy ny Jiosy, izay tsy mahazo mifampiraharaha akory tamin'izany fotoana zany. Fa i Jesosy dia tonga teo amin'ilay hevitry ny fisarahana, teo amin'ilay fatsakana mampiombona, satria avy amin'ny Jakoba, avy amin'ny razambeny, ka io fatsakana io na dia atao hoe any razambeny tany azy sy ny sisa, fa tonga eo lay tsy manana raharaha akory, lay tsy miraharaha na tsy manana fifandraisana ny amin'ny foko hafa na lay firenena hafa. Mandrava ny hevitry ny fisarahana, fivavahana tsy voasakatsakana izay mety endrika fisarahana, na le fisarahana, fanavakavahana, fanilikiliana, fanaovana tsinona ny hafa na zinona ny hafa. Raha mbola fivavahana ka mbola manavaka ianao hoe zay marina fa nareo tsy marina, zay no henona fa nareo tsy henona, mazava ny teny Jesosy, zay mivavaka amin'izay fantatray. Ary avy aminay ny famonjena, avy amin'ny Jiosy zany, saingy zao tsy izy tsony zany, tsy ho amin'izany tsony, tsy ho an'ny Jiosy tsony, fa tsy eto amin'ity tendrombohitra ity, tsy ho an'ny Jerosalema koa, fa ho an'ny olona rehetra izay mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarina. Raha mbola ao an-tsainao ry kristianina malalako, hanao tsinitsinina ny hafa amin'ny fivavahana. Raha mbola ao an-tsainao ry kristianina havako, no ilaza fa ny fivavahanay dia fivavahan'ny olona tahaka an'izao ihany. Tsy fivavahana marina zany. Tamin'ny andron'ny apartheid, fantatrareo tsara ilay fanavakavavam-bolokoditra teto ambony tany, dia misy ny tantara ohatran'izao ny hoe rehefa tonga le mainty hoditra hiditra tao amin'ny fivavahana anankiray na trano fiangonana anankiray, dia nyroasin'ilay fotsy hoditra hoe tsy miditra ato ianao fa mainty hoditra, satria tamin'izany fotoana zany dia fantatrareo moa fa misy ny busy ny fotsy hoditra, misy ny lalan'ny fotsy hoditra ho an'ny mainty hoditra, misy ny toeram-pivarotana ho an'ny mainty hoditra, misy ny ho an'ny fotsy hoditra sy ny sisa rehetrarehetra. Zany nisy tamin'izany, dia nivoaka izy, tomany izy,
dia nipoitra tamin'i Jesosy. Dia hoy Jesosy fa maninona ianao nitomany anaka? Tsy navelany zareo niditra tao dia hoy Jesosy na za koa reny tsy miditra ao tsy tafiditra ao. Aza mitomany aza malahelo fa na za koa aza tsy tafiditra ao. Jesosy mandrava lay elanelana mampiavaka ny hafa amin'ny hafa. Ary zay ny ambaran'ny Galatiana fa tsy misy tsony na Grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy toy izy nitoyany. Iray anjy. Tsy misy tsony na Samaritana na Jiosy fa ray anjy. Ary rehefa mivavaka amin'Andriamanitra marina ianao ao amin'ny Jesosy Kristy marina, ray tsy manavaka an'izan'izy. Fivavahana marina zay ny fivavahanao. Tadidio zany ry havana malala. Izy ny tompony fivavahana marina, izy ny tompony fahefana, izy ny tompony fiangonana. Ary izy ny tompony zao rehetra zao. Zay rehetra eo aminy. Saino zany ry havana malala. Marina zany. Marina zany. Raha miteny zany ny Samaritana hoe zay ny marina, manilika ny Jiosy, ka na miteny koa ny Jiosy nareo tsy izy, fa zay ny tena izy, tena mbaran'i Jesosy tsara mihitsy zay. Zay ne mivavaka amin'izay fantatra e. Ary tena avy amin'ny Jiosy ane le famonjeny. Fa zao tsy ho an'ny Jiosy rehetra zany, fa ho an'izay mivavaka marina, dia le amin'ny Andriamanitra marina. Mba marana azy ry havana malala. Io no ambara raha mijeritsika any amin'ny Jakoba. Ndao tsika ry havana malala, andeha ho any amin'ny Jakoba no fampiarana zany zao ho amin'ny tena mpivavaka marina. Ary zay le ambarako aminareo hoe texte anankiroa zay mety ivelany mihitsy hilazako ny amin'ny atao mpivavaka marina sy ny fivavahana marina. Jakoba toko voalohany ny andininy 420 sy ny 720. Ny fivavahana marina ry havana dia fivavahana aseho amin'ny asa sy ny marina. Averina hoe zay teny Tonia zay, fivavahana aseho amin'ny asa sy ny marina. Ndao ary amin'ny anaran'ny tompo miara mamaky tsika manao hoe nefa tsy mameno vavana fa mamitaka ny fony, dia zava-poana ny fivavahana zany olony zany. Zao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray. Ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriny sy ny miaro ny tenany tsy izy pentipentina avy amin'izao tontolo zao. Asa sy ny marina. Asehoy ny maha-kristianina atsika, ny maha-mpivavaka atsika, dia asehoy amin'ny asanao, asehoy amin'ny ataonao, asehoy amin'ny teninao, asehoy amin'ny toetranao, asehoy. Aza menatra, aza menatra, asehoy zany. Raha misy olona milaza azy fa mpivavaka, vavany aza tsy voafehiny. Raha misy olona milaza fa mpivavaka nefa mijery ny oro manjenjena. Raha misy milaza azy fa mpivavaka nefa misy kamboty aza eo sy manano teny, mpitondra teny tsy mba iny akory. Raha misy milaza azy fa fiangonana nefa mbola jereo ireo olona sahirana manodidina. Ahoana hoy laika, inona ataonareo mihoatra noho ny sasa. Fiangonana manana vocation makany amin'ny fiarahamonina. Fiangonana velona ho an'ny hafa. Fiangonana mijoro vavolombelona amin'ny asa sy ny ataony rehetra eo amin'ny fiarahamonina. Inona ny ataonao amampivavaka anao? Ny mampivavaka tsy ny milanja baiboly fotsiny ihany. Ny mampivavaka tsy ny titra. Hoe za zoka. Za tsy tara mihitsy amin'ny fandoavana didy. Za tsy asana. Za raha vao misy kilotra any am-piangonana dia efa tia eto. Ilainy zany. Saingy zao. Ahoana ny ataonao? Ahoana ny ataonao? Ahoana ny ataonao? Tadidinareo Jesosy ny teny manao hoe
Nisy olona anankiroa tonga nivavaka tao amin'ny tempoly. Ny ray mpamoretra, ray inona? Inona ny anankiray? Andriamanitra. Sana. Ndao ary tsy teneniko indray anaran'le olona e. Fa dia ozy indray le anankiray. Ray ozy niakatra teny amin'ny pilipitra mihitsy na tery aloha. Dia nandrandro. Teatratra. Inona moa zany filazany azy? Manandra-tanana, tsy haiko tsara filazany azy. Ohatr'izay. Dia miteny mafy mihitsy. Tsodrano Andriamanitra. Vitako daholo. Ny adidy rehetra tokony any ampahafolon'izao, ny ohatran'izao, nohatran'izao. Ary za dia tsy mba mitovy amiri. Efa tadohainareo tsady le izy hialina le teniny. Zay le nanondro ny hafa zay. Le resantsika tamin'ny 3e partie teo. Fa ilay anankiray kosa ozy, ilay mantra na ilay mpamoretra. Tery afara tery nanina izy. Dia niteny manao hoe mamindra fo amiko mpanota. Zany mpamoretra zany nefa ry havana malala ny teneniko aminareo, mifanohitra zany zavatra misy. Ny anankiray ane ka le tena mpitondra fivavahana, le anankiray le hiverina fa tena tompona ny raikitra, manana grady eo amin'ny fiangonana, tena mpivavaka tokoa io, tena mahavita ny ampahafolo, mahavita ny zavatra rehetra, ny asa fanompoany rehetrarehetra, satria tena ao am-piangonana, manana an'ireo ambaratonga mpahefana rehetra ao amin'ny fiangonana. Fa ny anankiray ilay mpamoretra, say heverina fa mpanota eo amin'ny fiarahamonina, heverina fa paka ny tsokony ho alainy. Mpamoretra moa tamin'izany dia nisokajiana mihitsy ho toy ny olona manota na mpanota na maloto. Fa io mpamoretra zay tsinotsinona io, zay toa ahiliky ny fiarahamonina, zay fa klasena hoe very, fa io indrindra noho ny hoe non'Andriamanitra ny vavaka. Fantatrareo koa ilay Samaritana tsara fanahy, nampiasainy amin'inona moa ny fananany? Nampiasainy ny karakaran'ilay marary. Karakarao io. Fa rehefa miverina aho, dia onerako niany. Onerako. Ilay marary ane, nobatainy tamin'inona ilay izy, noentiny tamin'inona? Tamin'ny ampondrany. Ny olona manana ampondra zany ne taloka ohatra ny manana 4 V8 amin'izao e. Dia noentiny tamin'izany zany ilay marary. Fa ianao ve raha manana 4 V8 sakinao ve mitondra olona malotoloto hiditra ao anatiny io? Fa nakariny teo amboniny, izy indray tsy miakatra eo amboniny fa io olona io noentiny. Tiako atongavana ry havana malala dia izao, ny asanao tadiavin'Andriamanitra mba hanamporofona fa kristianina ianao. Ary zany ty epistiliny Jakoba ity, na nosoratan'ny Jakoba ity. Misy milaza azy fa mino izy, raha mamaky ny Jakoba toko 2 isika. Kanefa mitory fiadanana, milaza fiadanana. Kanefa tsisy ninina ataonao tsy akory. Fa izaho kosa hiteny aminao, kopory foky aminao, ny finoko amin'ny asako. Fa ny devolo koa ny mba mino hoe, fa mangovotra. Fa ianao rehefa mino, asehoe amin'ny asa sy ny marina ny finonao. Raha tsapantsika ry havana fa marina ny finontsika, mino an'ilay Andriamanitra izy isika, lay izy hatrizay ary romandrakizay, ao amin'ny Jesosy Kristy ilay tonga nofo amonjy antsika ny laza hoe zano ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary ianao zay mivavaka amin'Andriamanitra marina, dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, tena mino azy amin'ny fonao sy amin'ny marina tokoa, dia asehoe amin'ny asanao zany, asehoe amin'ny fiarahamonina misy anao zany, porofoy ao anatrehan'izay rehetra mahizy azy anao zany. Fa ianao dia mino n'Andriamanitra marina, ary ianao dia manompo ilay Andriamanitra marina, mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, ary dia miasa amin'ny asa sy ny marina rehetra anehoan'Andriamanitra fa kristiana tokoa ianao eo amin'ny sehatra izay misy anao. Koa aza menatra ny ovavolombelony tompontsika. Dia mahereza ry havana, zay ny heveriko fa afatra nampitainy tompo aso anao tamin'ity anio ity. Ary joroana vavolombelona ho mpanompo mantoky, za manokana resy lahatra fa ity fiangonana ito Isotry Fitiavana ity dia manam-pitiavana tokoa ianareo. Tia ny hafa tahaka ny tenanareo ianareo, ary tia manao asa tsara any ivelan'ny fiangonana ianareo. Manana vocation amin'izany ty fiangonana ity. Betsaka ny toerana efa nanorenanareo fiangonana raha teto Madagasikara. Na zany ty fiangonana ity mihitsy, na ny olona avy ato aminareo zay irahan'ny tompo mba hanangana fiangonana any amin'ny toerana tena sarotra sy manitra na sahirana. Ny tompon'ny fiadanana
mbola mpitombo ao anatinareo sy ampamokatra trany zany asa fitorinany filazantsara zany na misehitrino zany na misehitrino hoe mandiana amin'ny fitiavana tahaka ny tiavan'ny Kristy anareo ry isotry fitiavana. Amen. Hivavaka isika. Tompo dia rainay ny anaranao, satria ianao tokoa no tompon'ny fivavahana marina ka dia mivavaka aminao izahay. Ianao ilay mpahary sy mpamorona anay, ianao ilay Andriamanitra masina sy marina, manana ny fahefana sy ny hery rehetra. Aminao no hivavahanay ary tsy misy dikany akory ny aminay sy ny fiainanay rehetra raha tsy eo ianao ilay Tompo Andriamanitray. Ianao ihany koa no mitahiry sy mihazona anay, ka noho ianao ihany no mbola mahatoy izao anay. Isaoranay ianao no ny amin'izany. Isaoranay ihany koa ianao satria ianao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, ka ao aminao Jesosy Kristy irery ihany no mahatonga anay ho any amin'ny fanjakanao Andriamanitra dia iombonanay fiainana aminao. Ianao ilay efa nanolotra ny ainao famonjenanay. Ianao no hivavahanay ka dia inonay fa marina tokoa ny finoanay. Marina ny fivavahanay satria ianao ilay Jesosy Kristy no Tompo sy Andriamanitray. Tompo, tsy diso safidy izahay, raha ny safidy hanompo anao ilay Andriamanitra velona. Ny antom-pisinay rehetra Tompo dia ny hanompo sy hanome voninahitra ny anaranao. Tompo, ny fivavahana izay ankasitrahanao tokoa dia mandrava ny hevitry ny fampisarahana rehetra, ka mahatonga fiombonana sy fihavanana aminay samy izahay fa indrindra mampiombona anay amin'Andriamanitra ilay Andriamanitra rainay, noho ny aminao Jesosy Kristy izay efa mampihavana anay. Tompo, ianao no efa nandrava izany hevitry ny fampisarahana izany tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana, koa dia ampiombonanao tanteraka izahay. Tsy manavaka na iza ianao, ary izahay ihany koa dia tao aminao ho amin'izany fiombonana sy firaisana izany, tsy ho amin'ny fanavakavahana na ho amin'ny faniliana indrindra, fa ho amin'ny fivavahana marina asehonay amin'ny asa sy ny fahamarinana izany rehetra izany. Tompo, najoronao ny fiangonana dia mitondra ny anaranao, izay fiangonanao Jesosy Kristy tokoa. Aneo izany fahamarinanao sy fahatsaranao izany amin'ny alalan'ny asa tanterahanay izahay. Vonina ny hijoro vavolombelonao, aneo ny finoanay amin'ny alalan'ny asa sy ny fahamarinana izahay. Mahatoky ny fanafinao anay, ny hery avy amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay, mba azonay mahatanteraka izany, azonay maneho izany fahatsaranao, azonay maneho izany fahamarinanao izany eo amin'ny androm-piainanay rehetra. Amin'izay rehetra alehanay, amin'izay rehetra ataonay, amin'izay rehetra hijoroanay sy andehananay Tompo, dia ho hitantaratra eo amin'ny fiainanay fa manana anao ilay Andriamanitra marina izahay, miasa ho anao ary mino anao izahay. Tehirizo any fahavononanay izany Tompo, fa tsy mahay mihazona anao izahay, satria olombelona ihany, mora mirona, mora lavo, mahatoky izahay fa hiaraka aminay ianao. Petraka eo am-pelatananao Tompo ny fitohizan'izao Herinandron'Ny Fanahy Masina trehanay izao. Ianao hiaraka aminay mandrakariva, ianao no hitaonanay. Azoto Jaona aminao eto amin'ny tempolinao masina. Pisotranao ihany koa izay no ny amin'ny mpanomponao, izay nizarany teninao sy ny fampianarana tamin'ity androandroany ity. Voninahitra Tompo dia ho anao irery ihany, fa mangataka manokana izay ho azy, ny amin'ny asa fanompoana izay efa niantsonao sy nividiananao ho azy. Tafio ny herim-panahy avy aminao Tompo, ampahirezo mandrakariva, omeo ny finoana matanjaka azony mahefy izany asa fanompoana izany. Tafio hery sy fahasalamana trany ihany koa. Mangataka manokana izay ho an'ny ankohonany, mba ho tena fitaovana mpanohana, fa tsy ho sanatria manavesatra eo amin'ny sehatry ny fanomponanao. Mahatoky izay fa iombona amin'izy ireo mandrakariva ianao, anjaka feno ka ampitoetra ny fitiavanao sy ny famindram-ponao eo amin'ny fiainany manontolo. Ny ho avy rehetra izay mbola hanompony anao Tompo, ianao no hitahiry azy mandrakariva.
mangataka izahay ho anay rehetra izay miombona ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao. Mahatoky manana anao izahay fa ahajoro tsara aneo ny finoanay amin'ny asa sy ny fahamarinana rehetra. Dia tehirizo ho anao izahay amin'ny ho avy rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay ny vavakay sy ampiombonanay izany vavaka izany amin'ilay vavaka efa nampianariny anay manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay anio izay anasaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mba ho fijoroantsika vavolombelona dia hitsangana isika hanona fanekem-pinoana laharana 2. Manao hoe: isika minan'Andriamanitra iray, raitsi-to, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary ny Jesosy Kristy Tompo iray, zanaka latokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanamasina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombona tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy, nijaly izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny andro 7 arak'izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka teo ankavanana indray. Avy any no aviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpamey aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavany mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsangana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana navaozantsika ny fanoloran-teny isika izao, ka eo am-panatazana andrakitra dia ataontsika ny hira firana fanampiny laharana 720. Misaotra n'ilay tompon'ny fivavahana marina isika nitondrantsika nandritra ity takarivany talata 3 Jona ity riavana. Misaotra an'ireo tompon'anjara koa teo amin'ny fitariana ny sampana mpanazava stily, teo amin'ny vavaka sy ny famakina ny Soratra Masina, ny mpikambana ny mpitory-teny katekista ary ny vita fiofanana, ny sampana fifoazana. Teo amin'ny afatra dia efa natolotra antsika hatrany am-piantohana ny ray aman-drenitsika ny Mpitandrina RANDRIAMANANTENA J.J Seraphin, ary manatrika tokoa ny vadiny dia miarahaba ary misaotra nareo mivady namangy ity fitandremana misy anay ity tamin'izao talata ny Herinandron'Ny Fanahy Masina izao. Ny tompo mbamanareo amin'ny andraikitra izay efa tananareo anivon'ny sinôda Fjkm. Raha mpitso raha sitrapon'ny tompo ny lohahevitra hitarianantsika dia manao hoe: izy no tompon'ny fanatrehana rehetra, araka ny Salamo 5:30 andininy 7 hatramin'ny 2:20. Hitarika antsika amin'izany ny sampana Dorkasy, ny vondrona fototra laika, ny sampana kristianina Tanora zandriny. Hitondra ny fampianarana kosa dia ny Mpitandrina Razafindrajery Onyaina Arfa, izay Tonia ny sampana Dorkasy Fjkm. Mivavaka ho an'ireo tompon'anjara ireo isika mba hahery ao amin'ny tompo izy hitondra antsika amin'ny fahamarinana. Dia hitsangantsika hanao ny hira voalahatra ho amin'ny fanavaozam-panoloran-tena sy fanolorana ny rakitra. Aorian'izay dia anolotra ny Tsodrano amintsika ny Mpitandrina nitondra ny Fampianarana.
raisony tsodrano izay atolotra somena ho anareo amin'ny anaran'ny tompo ary dia ho tanteraka aminareo rehetra ny izao tsodrano masina izao ary andriamanitry ny fiadanana izay nitondran'i Jesosy Kristy tompontsika mpiandrondra lehibe ny ala tamin'ny maty mitondra ny rano ny fanekena mandrakizay izy no hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra ka hanao ny sitrampony izay masina no sady ankasitrahany no marina ho azy ny voninahitra mandrakizay fa ho aminareo ny fiadanana mandihana amin'ny fiadanan'ny tompo amen. Petraka isika mivavaka mangina misaotra ny tompo. Ho an'Andriamanitra irery eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.